Isan'ny toerana notsidianay teto Frantsa ny foiben'ny Conseil constitutionnel amin'ireo mpikambana sivy tendren'ny filoha frantsay sy ny filohan'ny parlemanta dia mpikambana iray no tendren'ny filohan'ny pirenena ho filoha itantana ny Conseil constitutionnel. Ahitana mpikambana sivy ka ireo mpanolontsaina dia miasa mandritra ny 7 taona tsy azo avozina, manao fianianana izy ireo eo ambany maso ny filohan'ny repoblika. Tsy misy taona na asa manokana takina mba ho mpikambana ao amin'ity rafitra ity, saingy tsy azo atao ny manambatra ny asan'ny mpikambana amin'ny asan'ny gouvernemanta na ny finan-kevitra ambony ara-toekarena sosialy indrindra fa ireo asa teraka taorian'ny fifidianam-bahoaka. Tsy asa hoe tsy maintsy atao mandrakizay ny maha-mpikambana ao amin'ity rafitra ity. Azo atao tsara ny mametra-pialana noho ny antony maro samihafa. Ny fanontaniana mipetraka dia ity: ahoana ny firindrany ny asan'ny Conseil constitutionnel? Tsy maintsy misy aloha ny fitarainana na afakana ny hevitry ny Conseil constitutionnel. Ny fanapahan-kevitra na ny hevitra mivoaka avy eo dia tsy maintsy manaraka ny fipetra ny fampinisan'ireo mpikambana, izany hoe mila mpikambana 7 aloha vao miainga ny délibération. Raha toa ka sahala nisy amin'ny mitovy hevitra sy ny tsy mitovy dia zava-dehibe ny hevitry ny filohan'ny Conseil constitutionnel. Izao anefa ny ady hevitra rehetra ao dia sady tsy aseho vahoaka no tsy ampahafantarina ny vahoaka ihany koa, tsy ambaratelo raha tsorina. Raha ny fandaminana anatiny indray dia manana sekretera jeneraly ny Conseil constitutionnel aty Frantsa. Izy io no mitarika ny raharaham-panjakana sy ny raharaha momba ny lalàna eo anivon'ny filan-kevitra. Manana fahaleovantena tanteraka ara-bola ity rafitra ity ka ny filohany no mamaritra ny teti-bola izay voasoritra ao anatin'ny volavolana teti-bola. Mikasika ny fahafahany sy ny famaritana ny fahefany kosa indray na compétence dia azo fitinina tahaka izao. Voalohany, ny disadisa momba ny lalàna dia ny Conseil constitutionnel no mandinika azy. Mifanaraka amin'ny lalam-panondrenana ve ireo lalàna sy didiny voaka? Ny mampiavaka azy dia ny fahafahana mangataka ny heviny mandinika raha toa ka mifanaraka amin'ny lalam-panondrenana ny lalàn'ny firenena iray izay nankatoavin'ny Kongresy ny Nouvelle-Calédonie efa tamin'ny taona 1970 no nisy an'io. Ny filan-kevitry ny lalam-panondrenana ihany no mpitsara eo amin'ny fampizarana ny fahefam-panjakana sy ny vondrona ivelan'ny la Frantsa, isan'izany ohatra ny Polynésie frantsay, Saint-Martin sy ny sisa. Faharoa, anjaran'ny Conseil constitutionnel ihany koa ny manapa-kevitra raha toa ka manaraka ny lalàna na tsy ny fizoran'ny fifidianana filohan'ny pirenena sy ny fitsapan-kevi-bahoaka. Anjarany ihany koa manambara ny vokatra amin'ny fomba ofisialy. Tao anatin'ny taona vitsy izay dia ny antombo nisan'ny fitarainana na fanairana azon'ny Conseil constitutionnel teto Frantsa ka mikasika ny volalany sy ny loharanom-bolan'ireo kandida milatsaka ho fidiana izany. Raha fitinina amin'ny fehezanteny tokana dia tsy mifanalavitra amin'ny asan'ny fitsarana avo momba lalam-panondrenana aty Madagasikara ny asan'ny Conseil constitutionnel frantsay.